fitiavana mijoro eto izahay mianadahy avy ao amin'ny birao foiben'ny FFKM misolo tena ny filoam-piangonana 4 amin'ny rahalahy izay naniry koa raha naniry mba hiaraka amintsika eto androany amin'izao fotoana lehibe izao fa noho ny fotoana izay nifanindry dia tsy afaka tonga teto izy dia izahay no hiraka misolo tena azy anomboka izao fotoana izao amin'ny fanompom-pivavahana isika riavana fanompom-pivavahana izay ho tanterahantsika manontolo eo am-pitsanganana ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Hiara-mitsangana isika. Iombom-bavaka isika riavana. Midera sy manome voninahitra anao izay Andriamanitra ray sy zanaka fanamasina. Ianao ilay tompon'ny tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka. Ianao ilay nampisy ny misy rehetra. Ianao ilay miasy mitondra ny fahavelomanay. Raiso ny feonay ankehitriny manandratra anao sy mideranao. Ho anao rery ihany eo ambonin'ny seza fiandrianana. Ny dera sy ny laza ny voninahitra ary ny fanjakana sy ny fahefana. Anio ka haritra ao mandrakizay. Amen. Ho raisitsika izao riavana ny hafatra avy amin'ny soratra masina ho antsika rehetra manaraka izao fotoana izao. Hoy ny soratra masina. Izao Tompo Andriamanitra reo rery ihany ny vavahanareo. Amin'izay aho dia hitahy anareo ka hanome anareo sakafo sy fisotro sady hampanalavitra ny aretina aminareo. Koa tiava ny Tompo Andriamanitra ao amin'ny fonao manontolo, amin'ny fananao manontolo, amin'ny sainao manontolo ary amin'ny herinao manontolo. Ary izao ny faharoa, tiava ny namanao, tahaka ny itiavanao ny tenanao. Aoka ianareo tsy ho mpanao andolo-po, tsy ho vinitra, tsy ho moratezitra, tsy ho avava, tsy hanevateva. Esory lavitra anareo avokoa izany, miaraka amin'ny ara-tsi-panahy isan-karazany. Fa aoka samomora fo sy antra amin'ny namany avy ianareo, mifamela heloka, tahaka ny namelan'Andriamanitra heloka anareo, noho ianareo miray amin'ny Kristy. Izany teny izany ny hafatra apetraka amintsika riavana. Azo fehezina tsotra hoe fitiavana ny tena, manaisitra ny lolo-po sy ny faharatsiana rehetra manimba. Fitiavana ny rahalahy, mamela heloka ny rahalahy, mamela heloka ny fahavalo, ary mba hahavitatsika izany manana firaisana sy fiombonam-piainana amin'ny Jesosy fitiavana. Amen. Vavaka isika rehetra. Andriamanitra rainay, tomponay, manatrika anao izay ankehitriny eto amin'ity fitokanana ny Kianja Barea Mahamasina ity. Misaotra anao satria avy aminao ny tolotsaina feno fahendrena tamin'ny nananganana ny tony foto-drafitra asa itony. Misaotra anao satria ianao no nibitsika tamin'ireo mpitondra anay, nanome azy herin-tsaina, herin-tanjaka, ahavitana izao foto-drafitra asa izao. Ny fanolinay Andriamanitra dia izao foto-drafa atrehina izao dia ho foto-drafitra asa ikolokoloana ny vatana, ny saina, ny fanahy. Ary mangataka aminao izay, ny vatana tomady ao anatin'ny saina matsilo, saina feno fahendrena, saina feno fahatahorana anao Andriamanitra. Izany no angatanay amin'ity firenena ity. Mangataka aminao izay ho an'ny mpitondra fanjakana rehetra, mba ho tarihinao tokoa izy ireo amin'ny adidy masina izay fanomenao azy tsirairay avy. Mangataka aminao izay ho an'ny fanabeazana eto amin'ity Madagasikara ity, ka mba ho taranaka vanina ny taranaka malagasy. Mangataka aminao izay ho an'ny fiainan'ny malagasy manontolo, mba izy tokoa ny fitiavana, fifankatiavana, arahana asa eo aminay rehetra satria samy zanaka ao Andriamanitra izahay rehetra. Tompo malalo, vonjeo Madagasikara, ampio ny mpitondra, ampio ny vahoaka rehetra, mba hiadana sy finaritra ho sambatra tokoa ty Madagasikara ity. Ary izany vavaka izany Andriamanitra,
dia ampiarahanay tokoa amin'ilay vavaka efa nampianaroan'ny mpianatra fahiny manao hoe ry rainay any an-danitro ho amasinina neny anaranao ho tonga neny fanjakanao atao aneny sitraponao eto an-tany tahaka neny an-danitra meo anay anio ny anasaza ao anay avelao ny elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay aza vela ho azo ny fankapanahy izay fa manafanay amin'ilay ratsy anao ny fanjakana sy ny hery anao ny voninahitra mandrakizay amen. Famaranantsika izao fotoam-bavaka izao dia ataontsika ny larakira zanahary eo taio ny tany razanay ary alohan'ny anaovantsika izany hira zanahary eo taio andininy voalohany izany dia ametraka ny tsodrano aminareo zahay mianaday avy. Raiso ny tsodrano tononina amin'ny anaran'ny Tompo. Itahy anareo ny ray ka nome anareo ilay fifankatiavana marina amin'ny fiainanareo tsirairay avy. Itahy anareo ny zanaka ka ampiombona nyty Madagasikara ity ao anatin'izany fifankatiavana izany. Itahy anareo ny fanahy masina ka iombom-bavaka isanandro tokoa ny malagasy hiray saina, hiray fo satria eto amin'ity nosy tanyrazana iombonany ity. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, fampiomboana sy fampiraisana amin'ny fanahy masina ny ho aminareo mandrakariva, mandrakizay, mandrakizay. Amen. Zanahary eo taio ny tany razana. Neny voninahitra amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Saotra mankasitraka antsika rehetra tompoko.
Malagasy tompoko vavy, ny vahoaka malagasy manerana ny nosy, ianareo manatrika etona, homakiky ny hafaliany, homakiky ny fiarabana, dia hiaraka hitehaka sikikika mafy be tsika no fafitany zao foto-drafitrasa lehibe zao. Toerana manana ny tantarany ity Mahamasina ity. Mahamasina satria dia teto no Mahamasina ny zavatra rehetra izay miendrika an'izany teto amin'ny tany sy ny firenena. Tetsy avaratra Atsinanana no misy ny Vatomasina izay efa natsangana tamin'ny andron'ny ampanjaka. Fa teo ihany koa no nanambarany ny filoha Philbert Tsiranana ny niverenany fahaleovantenany Madagasikara. Ary raha mitodika ery ambonitsika dia mahita ny lapan'ny manjakamiadana izay nahafantarana any Madagasikara. Fa ankehitriny kosa dia raha io ny lapan'ny mpanjaka, io ny lapan'ny fandrianana, dia manokatra pejy vaovao tsika satria lapan'ny vahoaka, lapan'ny fanazaja-tena no naroso, no najoro ho an'ny vahoaka malagasy tokoanantsika androany tompoko lasy tompoko vavy. Eto dia miteny amintsika rehetrarehetra, zava-dehibe loatra izy ity. Mila manana fijery lavitra isika, mila manana fijery goavana isika, satria dia goavana izao foto-drafitrasa napetraka izao. Ka tokony samy sari-piaro sika rehetrarehetra amin'ny fikojakojana ny foto-drafitrasa ity. Ary indrindra eto no Kianja iarovana amin'ny voninahim-pirenena, eto no Kianja ampiray fo, ampiray saina ny vahoaka malagasy. Ka raha misy ny faniriana apetrako eto androany dia mba irahinana ny vahoaka malagasy iray manontolo hikatsaka amin'ny fampandrosoana ary tsy maintsy mandroso i Madagasikara, tsy maintsy tafito Madagasikara. Misaotra tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy.
ekipa nise miraba miraba ny olona rehetrarehetra ka miaraba atsika mpity baolina kitsa malagasy zay tonga eto amin'ny Kianja Barea Mahamasina ny Barea isorana lehibe nareo tamin'ny fanampina zay nataonareo anay atsamizao fa zahay Barea dia manome toky fa hiezaka mafy zahay mba hifalitsika ndray ohatrany tamin'ny kanina asiorakorake ena misy fantanina nise ny Barea dia nampirainy malagasy nanamarika ny tantara baolina kitra teto Madagasikara satria sambany isika mba namiratra tamin'ny kanina namiratra ianareo nandresany RDC Nigeria Guinée Burundi riare malagasy ny ekipa Barea omblay mahery tamin'ny dingana voalohany teo tamin'ny fifanitsanana Coupe du Monde tamin'ny alakamisy dia niondrika isika resy ary afaka andro vitsivitsy dia hitoto ho any Tanzania ianareo hiatrika ny lalao manaraka dia ny fifanitsanana ary afaka manantena ve isika fa hibata fandresena ianareo any Tanzania voalohany izy aloha marina zany fa resitsika fa ny baolina boribory ary mbola misy match anaky 5 tsika fa mampanantena anareo vahoaka malagasy tia baolina kitsa fa hiezaka mafy izahay tsy haiko natadidinareo tamin'ny qualification any kanina iny naresy indroa tsika le match voalohany anakiroa tsika naresy dia aveo tsy tafiakatsy donc ny baolina boribory fa zay joueur Barea matoky fa tsy maintsy anao zay farafahaizanay mba ho tonga voalohany ao amin'io poule io asiorakorake anise androany dia andro lehibe eo amin'ny tantarany fantanjahantena malagasy noho ny fahavitany